Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana malala irehetra ao amin'ny tompo a tratra indray a ity 𝗞𝗥𝗜𝗦𝗠𝗔𝗦𝗬 ariva ity izay amarana ny 3F ny anjarany a nandritra ity a Herinandro Sambatra ity. Manetry tena ny mpino izany aloha hevitra hibanjinantsika ny tompo ry havana nandritra ity volana Desambra ity, ary ny atrehantsika ity Herinandro Sambatra ity ry havana dia ny hoe Krismasy fanafahana. Ho antsika rehetra izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, mbola ho ampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fidy rahantsika n'Andriamanitra, andeha rahantsika mamaky ny salamo 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Aoriana ny famakiana ny salamo ny hira 70 ao amin'ny firana FFPM ka ny andininy voalohany sy ny faharoa, ary tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Salamo 5:7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita izany ry havana, andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny soratra masina. Anandratra ivavakisika. Andriamanitra o Andriamanitra ianao, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy io, raha mbola afaka namakivaky indray ny tapakandro maraina nandalo ny atoandro ary tonga amin'izao andro arivariva izao izahay. Noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao, izany mbola tsy mahalany indritra anay ka matoy izao anay. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay tompo, ny amin'ny fitiavan-dalina omenao anay mbola velona hatrampamonjena izahay tonga soamatsara eto amin'izao tempolinao masina izao. Anao ny fiderananao Jesosy Kristy io, reto zanaky ny fifoazana ireto
ny ry fananao masina ny tompo omba ny tsiraray avy mba tena hita fifaliana tokoa miaraka amin'ny fanomponanao Jesosy Kristy. Lay Andriamanitra manam-pahefanany amin'ny fiainanay manontolo, lay Andriamanitra mahitany aminay mariary. Andriamanitra tsy mba hanafainana anay tompo fa malalany aminay manontolo ianao. Andriamanitra mpandinika amin'ny fosim-pamantatra ny voa ianao, mahalala ny eo am-potsy miloaka. Mangataka izay Jesosy Kristy eo ny anatrehanao feno izao fotoana izao, mba ho voninahitra ny anaranao Jesosy Kristy tompo irery ihany nanaovanay izany mivavaka izany, ary ny voninahitra Jesosy dia atolotra eo anao irery ihany aroka ny voninahitra ao no amirapiratra amin'izao asa fanompoana izay tanterahana izao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany nanaovanay mivavaka. Amen. Petraka ianareo ry havana. Alohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra, voatendry hamaky ny soratra masina, andeha ataontsika ny hira 420 dia miroso ireo tompon'anjarany amin'izany. 420. Amaky ny tenin'ny soratra masina isika, zany dia sokafa ny baibolinareo ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko faha-7. Genesisy toko faha-7 dia raisitsika eo amin'ny 19 ka faranana hatreo amin'ny 19. Genesisy toko faha-7 raisina amin'ny 19 ka faranana hatreo amin'ny 19. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Joda, hoy dia rain'ny rahalahinao ianao, ny tananao an'ny vozon'ny fahavalinao, hiakohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadiona Joda, avy niremby ianao anaka, mamizaka, mandry toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavy, ka iza no anaitra azy. Ny te-panjakana tsy hiala amin'ny Joda, na ny te-panafana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny silo, amoa azy ny firenena. Ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faha-12 ny 1 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy toko faha-12 ny 1 ka hatsahatra hatramin'ny 9. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady be voky izy, ary mihetsi-jazy izy ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe, manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany, ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra, ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona mijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka, mba handrapaka ny zanany raha voateraka, ary niteraka zazalahy izy, izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by. Ary ny zanany novonjena faingana, nakarina ho any amin'Andriamanitra,
dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana amboarin'Andriamanitra mba ho velominany 70 andro izy. Andeha raha hitsangana isika ry havana hamaky ny filazantsara izay nalaina tao amin'ny filazantsara ny Matio toko 2 ny 7:12 ka hatramin'ny 5:12. Matio toko 2 7:12 ka hatramin'ny 5:12 izay manambara ny nitondran'i Josefa ani Jesosy Maria nandositra nakany Egypta. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelon'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe: "Mifoha aza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egypta ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny." Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nakany Egypta ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: "Nantsoko hiala tany Egypta ny zanako." Amen. Ray Masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ivavaka isika rehetra ry havana. Misaotranao zay Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Natratraranay ty andro takariva mahafinaritra ity zay hiderana ianao hatrany. Amin'izao ora sy fotoana izao ankalazaina ianao ray zanaka fanahy masina fa misy zavatra tianao atondraka ao anatin'ny fonay. Toy ny akohokely tsy paza-potsim-bary zay ka safinonoka tokoa ny fonay ankehitr'io andray ny teninao. Krismasy fanafana, efa nanafaka ianao ka mbola hanafaka ihany. Tompo dia misaotra ny fahatanterahany zao fotoana izao fa ny teninao lay teny tonga nofo noteraina amin'ity ora sy fotoana ity ka ho mandrakizay dia mitenena tompo toy ny fanaonao fa vonokianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ty anay no ivavana toy izany. Misaotra tompo. Amen. Oka ipetraka ny fiainana. Ravana malala mpitombona aminareo trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Apokalipsy toko 12 ny 1 hatramin'ny 9. Izay fanovakiany mpanompon'Andriamanitra teo. Raha mijery ny bokin'ny Apokalipsy tsika dia anisan'ny zavatra zay tena sarotra fantarina ny zavatra ao anatiny. Satria raha zatritsika indraindray mety hoe manana ny mandray zavatra arabaky teny fa ny ao amin'ny Apokalipsy dia tsy azo atao salan'izay fa io zany ilay ilazana an'ilay hoe codé, zany hoe misy zavatra miafina zany lay soratra masina mipetraka eo fa tsy ilay araka ilay eritreretintsika. Ary zay madiso ny fiangonana sasany mandray loatra n'ilay chiffre mipetraka ao anatin'ny baiboly. Fa eto dia mahita indray tsika eto fa hafa mihitsy ilay tianambara raha miresaka ny amin'ny Apokalipsy toko 12 1 hatramin'ny 9. Ny zavatra tsara fantatra voalohany indrindra rehefa resaka vehivavy
tsy mitovy a ny vehivavy zay lazain'ny apokalypsy eto amin'ny toko 12 sy ny amin'ny toko 17 de ny jerentsika ny amin'ny toko 17 andin'ny faefatra toko 17 ny andin'ny faefatra rehefa hita zany dia miara-mamakitsika ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila sady ny tana kapoaka volamena teny an-tanany feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana amen raha miresaka nioa anankiray io tsika dia manambara izany lay vehivavy resahana io a dia ilazana ny firenena Babilôna tamin'ny fotoan'androny ilazana ny firenena Babilôna sy ny Roma tamin'izany nefa koa io dia anambarana hoe ilazana koa ny olona maro amin'ny firenena zay manohatra ny Jesosy Kristy na hoe antikristy io izy mahazatra atsika fa raha ny andin'ny 12 amin'ny toko 12 eto dia hafa indray ilazana n'ilay vehivavy eto dia resahany tsara mihitsy vao manompoka eo amin'ny andin'ny voalohany dia ary nisy famantarany lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany zany hoe eto indray zany hafa indray zany nilazan'ny vehivavy eto fa maninona moa ny hafa satria io le araka le resantsika teo hoe tsy araka izay arabaky teny zay ny andraisana anazy fa ny voalohany tsara fantatritsika ao anatin'izany dia ny lay Andriamanitra dia mitondra hazavana ho an'ny mpanompony zay ny tsara fantatra voalohany fa maninona moa miteny an'izay izy raha mijery izy eto a ny lay vehivavy a maninona ozy izy inona dolo ny sifra teneniny ao inona dolo mitafy ny masoandro aloha izy voalohany a ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany raha mijery an'izay zao tsika inona nisa 12 ao aminatin'ny baiboly ilazana ny apôstôly amin'ny testamenta teo taloha ilazana ny foko 12 izany hoe ilazana fa ao anatin'io ilay vehivavy io zany hevitra finosiny io dia firenena raha le tenenina mahitsy ilay firenena dia ny Israely dia ao zany miainga avy ao amin'ny Israely a no iposahan'ilay fahazavana miainga avy ao amin'ny Israely no iposahan'ny fahazavana ka zay mahatonga anazy eo amin'ny andin'ny voalohany eo dia miteny tsara mihitsy hoe vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana eo ambanin'ny tongony ny masoandro amin'inona ny mivoaka masoandro amin'ny atoandro satria maninona masoandro no fahazavana rehefa amin'ny atoandro fa rehefa amin'ny alina inona no fahazavana dia ny volana ary zay zany a raha ny firenena izay hitondra fahazavana avy ao ny posan'ilay fahazavana dia io fahazavana zay tonga io aty ambony tany lay hazavana vaovao zay teraka io a no hazavana sady mazava izy amin'ny atoandro mazava izy amin'ny alina tsisy masakana an'io satria Andriamanitra mihitsy ny nanao an'io tamin'ny voalohany raha vao nandehany misy ny mazava misy ny alina misy ny masoandro zany mazava amin'ny alina dia misy koa ny volana zany hoe efa zavatra efa tsy maintsy ho avy na dia miainga avy any amin'ny testamenta taloha ary tsika dia efa nisy fahariana fa taty koa izy mbola verindre mandeha fa lay fahazavana dia mbola vaiza mbola avy any amin'Andriamanitra ihany ny fahazavana fa ny posahany amin'ny resaka hoe raha miteny resaka incarnation tsika ny fahatongavan'ny nofon'i Jesosy Kristy dia tsy avy aty amin'ny zanak'Israely fa tsy avaizako ka ilay vehivavy resahany eto zany a dia firenena Israely no resahany ary nefa izy io tsy izay ihany ary amin'ny fiainantsika ankehitriny a dia ny fiangonana ny resahany eto ny fiangonana no maninona no mitafy masoandro ary ny fiangonana no ny volana no feno eo ambanin'ny tongony a zany hoe ny fiangonana zany raha tsorona mahitsy ny resaka dia ny fiangonana dia ao amin'ny fiangonana nahitana fahazavana na amin'ny alina io mazava na amin'ny atoandro mazava aty amin'ny fiangonana zany no itodian'ny olona rehetra mila famonjena ianao mila fahazavana ianao any amin'ny fiangonana anao no mandeha any amin'ny fiangonana anao no raha mila famonjena avy amin'Andriamanitra
satria tsy afa-miala amin'izay io dia mifandray mandrakariva tsy afa-miala amin'ny Jesosy Kristy lay izy lay mpamonjy atsika raha amin'izao koa zany tsika raha mijery ny amin'ny fiainantsika kehitriny io dia misy fotoana zany mety hoe mety tsy matsapy tsika indraindray diso variana loatra mifantoka amina fiainana na hoe mivavaka fa ohatran'ny fahazarana ihany indraindray fa indraindray tsika manadiny fa miainga avy amintsika tsirairay lay azavana satria efa nampitoeriny Jesosy Kristy amintsika ny fatokisana ho an'ny fiangonana fa ny zavatra angatahany Jesosy dia manino ny andraisana satria zao no fahazavany zao tontolo zao ka iza nefa le tondra n'ilay fahazavana aty ambony tany dia ny fiangonana zany indray zany tsika manadino io zavatra hoe avy amintsika fiangonana ny fahazavana itsika ny rahan'ny Kristy ary raha mandeha zao tsika mijery amin'ny toyany ao sady bevoka izy ary nietsi-jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka mieritreritra manko ny olona mazava zany dia fieritreretan'ny olona azy dia tsy misy fitarainana mihitsy tsy manana fahoriana mihitsy fa lay resahany eto zany i firenena io na dia avy ao ary ny mpisahan'ny fahazavana dia misy ny aina tao anatin'ny fanenjeha ary fankahalana ary zay toy anjerentsika ao amin'ny manaraka ao manomboka mandiny fahatelo nisy koa izy famantarana hafa zany hoe nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manando 7 sy tandroka 10 fa maninona moa zay no nilazany anazy manando 7 sy tandroka 10 io zany dia ilazana ny hery tena farak'izay matanjaka izay te andrombaka ilay fahazavana ao anatintsika tsirairay avy tamin'izany dia andrombaka te hamotika ny fireneny Israely indrindra raha mijerintsika zao raha ny tamin'ny fahateran'i Jesosy Kristy ny amin'ny resaka Matio teo no resahana dia maninona iza no anenjika te hamonony zazalahy iza lay mpanjaka Heroda zany dia vao naheny dia te hamonony Jesosy Kristy dia niezaka namonony zazalahy rehetra fa saingy Andriamanitra tao anatin'izay dia naniraka an'izy ireo nakaiza makany Egypta zany hoe lay hazavana ao anatintsika zany ao anatin'ny olona ao anatin'ny Kristy dia tsy tiany devoly ary tena tsy tiany ary tsy ankasitrahana fa zarana ary ianao le mazava mamirapiratra iny tiany hosimbainy vonony lasa miara-maizina aminy ka io zany mila mitandrina mandrakarivo tsika ao anatin'izany amintsika amin'ny maha-kristianina misy fotoana tsika io amin'ny fiainan'ny olombelona dia zao ny voalohany misy fotoana tsika kristianina io sahala vehivavy bevoka misy karazan'olona zany mbola andalam-pifoazana zany hoe andalam-pifoazana zany mbola mila miorina mbola mila mamaka tsara mila miambina raha ny fiainantsika kanefa misy indray zany karazan'olona efa mihetsi-jaza io zany efa ao anatin'ilay finoana ary miatrika ady amin'ny satana izy fa misy karazan'olona fahatelo amintsika kristianina misy efa teraka zany hoe olona efa tena ao amin'ny Jesosy Kristy hiara-manapaka amin'ny Jesosy Kristy reo anefa tsy midika hoe efa milamina be fa mbola miara-miatrika ady zay le raha mijery amin'ny andinin'ny faharoa atsika sady bevoka izy ary mihetsi-jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka aza mieritreritra zany anao ka hoe efa tena ao amin'ny Jesosy Kristy dia tsy manana zavatra hoe mampitaraina sotraotr'izay na hoe marary fa na dia efa tena miara-miasa amin'ny Jesosy Kristy ary mamonjy ny olona mitory ny filazantsara dia mahita foana ianao ny fiainanao raha mbola ety ambony tany maheno fitaraina fa saingy mampitandrina kosa mba tsy hivily amin'ny lalakafa ny soratra masina raha mijerintsika ny amin'ny Korintianina 1:10 dia zao ny voasoratra ao koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo aza dia miseho mirehire loatra indraindray tsika mety hoe za efa tena ao amin'ny Kristy za efa tena za mihitsy zany tena afaka amin'ity an'ity za tsy very za tsy mianjery zany fa raha vao diso mirehire ianao
dia mampitandrina antsika ny soratra masina hoe tandremo izy izy fandrao ho lavo. Dia ny zavatra faharoa izay tsara fantatritsika ao anatin'izany koa dia Andriamanitra dia mampanantena antsika azo amin'ny fonenana tsara. Maninona moa miteny an'izay izy ato? Raha mijerytsika any amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina, ary niteraka zazalahy izy izay efa napaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho vonjena any amin'ny 720 andro izy. Zany hoe itsika zany rehefa mipetraka, rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy, rehefa miorina ary tsy voarobaka ilay satana koa tsika anatin'izay mitandrina zay le hoe aoka hiambina, aoka hitandrina fandrao lavo, dia Andriamanitra dia mampanantena fonenana tsara mandrakariva ho an'ny olona izay vonjena. Raha mijery fotsiny tsika ny amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra dia rehefa nanafaka ny zanak'Israely tany Egypta, nampanantena izy ny amin'ny Kanana izay nampanantenana ny zanak'Israely. Fa eto amin'ity kosa izy dia mbola mampanantena ny firenena, ny fiangonana ho an'izay olona rehetra mandray an'i Jesosy Kristy, fa mbola misy fotoana, ho avy ny fotoana izay tsy maintsy handraisy anao an'izany amin'ny toerana izay fanomanin'Andriamanitra izany. Raha Jesosy Kristy manokana ny resantsika, Jesosy Kristy dia teraka izy, fa rehefa nivita ny asa nataony dia aiza izy mipetraka? Lasa mipetraka kavan'Andriamanitra. Izany hoe itsika koa zany dia tahaka an'i Jesosy Kristy, rehefa miaraka amin'ny Kristy tsika, mitoetra ao anatin'ny fahazavana, tsy mandeha ao anatin'ny aizina, dia Andriamanitra zany dia tsy mba mandainga mihitsy na hoe hiteny hoe ianao tsy tafiditra rino na tsy hoaiza, fa misy mandrakariva ilay fonenana izay namboarina ho antsika. Amin'Andriamanitra zany dia mazava tsara ny zavatra, ny momba ny resaka vokatra sy ny anton-javatra, ny olombelona miresaka ny relation cause et effet, fa amin'Andriamanitra zany dia ny vokatra efa lasa mialoha, ilay fonenana efa fantatra ho an'ny olona rehetra izay ho any. Fa ny amin'ny olombelona zany tsy maintsy misy ny hoe anton-javatra izay vao vokatra, fa amin'Andriamanitra efa misy ny vokatra, fa tsy mila hoe zao ny antony, fa itsika olombelona izay ka izay zavatra zany no tokony fantaritsika mandrakariva, miaina ao anatin'ny fahazavana ve ianao, efa olona afaka ve ianao, afaka atao anatin'ny aiza, satria hita ny loha hevitra antsika amin'ity Krismasy Sambatra ity, Herinandro Sambatra ity, Krismasy fanafahana, efa afaka atao anatin'ny fahamazinana ve ianao, sa mbola mitoetra ao anatin'izany. Fa ny olona afaka ao anatin'ny fahamazinana ihany no handova ilay fonenana izay namboarin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra, ho amintsika kosa fahatanteran'izany teny izany. Amen. Mbola iaraka hivavaka isika ry havana. Jesosy malalo misaotra anao izay ny amin'izany afatra omenao anay izany indray tamin'ity hariva ity. Mahatsiaro menatra sy mangahy ahy mihitsy izay Jesosy, satria maro ny zavatra mampirehary anay ety amin'izao fiainana izao. Fa aizana ve, arena ve, toeram-boninahitra zany no mampirehary anay, ka indraindray toa manao tsinitsinina ilay fahazavana lehibe avy aminao izahay. Tsy tsapanay akory hoe fahefana indramina nge zany zavatra rehetra zany, arena anampindraminao anay Tompo, ianao ane amindra fo aminay, amela ny elokay rehetra ianao, mba tena ho afaka tokoa izay Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra mbola mamatopatotra anay, satria ianao efa nampanantena hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Dia tena manantena fanafahana avy aminao izay Jesosy, afao izay Tompo, ary mangataka ny hery avy aminao izay mba hiankinanay Jesosy Kristy aminao irery ihany, satria koa ianao efa niteny nge hoe raha misaraka aminao izay tsy mahay manao na inona dia tena ataovy mahay mametraka ny fiainana eo am-pelatananao izay Jesosy Kristy eo, na inona herinay, ninona anananay rehefa tsy hankininay aminao zany zava-poana.
tenao jesosy kristy ilay fahazavan'ny fiainanay ane tompo tena anazava ny fiainanay tokoa jesosy kristy ianao apetraka fianao am-pelantananao jesosy kristy izay rehetra ho tanterahana eto mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany ary maminay jesosy ny manakamban'izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay ao izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao ho tao any ny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omeo anay nio ny anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. Andraintsika ry havana anavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alarany fanatanterantsika ny rakitra ka ny hira FFPM alarana faharoa amby enimpolo no ataontsika mandritra ny rakitra rehefa vita ny rakitra dia mijanona ny hira roa amby enimpolo. Tapam-potoana faharoa tsika ry havana izay anehoany ireo 3F ny anjara fanompony amin'izao arivo izao dia mangataka ny tompona andraikitra iroso amin'ny fandaminana ny amin'izany.
akory aby raogna faly miaraba anareo ry havana izahay a eto amin'ny feon'ny fifoazana ny folo alin-dahy mahitana eto ianareo a samihafa be ny akanjonay dia inona moa ny loha hevitritsika amin'izao herinandro sambatra izao krismasy fanafahana ka ny fanafahana ry havako dia ho aiso hoanao ho an'ny olona rehetra ny fanafahana ny entin'i Jesosy Kristy izany hoe na avy tatsimo ianao na avy tavaratra na avy any andrefana na avy any atsinanana na avy any ampita na avy eto akaiky dia ho anao ny fanafahana entin'i Jesosy ka izany tianay ho zaraina aminao androany tianay ianao mba hiara iaina aminay izany hoe krismasy fanafahana izany ka vonina ary ve ianao sa tsy vonina vonina ianao ny seho izay tanterahana eto mitondra ny lohateny hoe 20 Desambra hoe ahoana ka izy ity mantsy ry havana na mampametra-panontaniana ihany hoe oviana marina moa zany ilay Jesosy niteraka fa manina ilay krismasy no atao hoe 20 Desambra dia asehonay anareo eto amin'ny alalan'ny fihetsika ny hira ny tantara fohy samihafa hoe fanahoana ny 20 Desambra ka manasa anareo izay anaraka hatramin'ny farany amin'izay seho tanterahana eto ny voninahitra dia omentsika an'Andriamanitra irery ihany andeha tehaka mafitsika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tonkira tanunumbi mata simbame dikiani mesi laina necitenata baitu jafia danana Sabotsy
zany hery zany na dia resaka ombyomby ary tsy haiko hoe inona aloha ilay diran'ilay ombyomby amin'ilay resaka e. Fa ombyomby ahoana e ny fahaterahany Jesosy izany a? Oy, fa nga fahaterahana Jesosy? Oy, fa nga tsy fantatry-ndry. Fa iza koa zany? Andraso anefa tantaraiko andry e. Vovô Mafal, 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 vovô Mafal. Vovô Mafal, vovô Mafal. Yeah, yeah, yeah. Vovô Mafal. Yeah, yeah. Vovô Mafal. Yeah, yeah, yeah. Vovô Mafal. Yeah, yeah. Vovô Mafal, 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 vovô Mafal. Vovô Mafal, vovô Mafal, vovô Mafal, vovô Mafal, vovô Mafal, vovô Mafal, Nutunga
hoanao izy ilay mpamonjy anao izy ilay mpamonjy anao olon-drehetra iaraka itsaoka an'ilay mpanjakira an'ilay mpanjakira Limagag, 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 Yevavulaza atiza limagag, Iza Emmanuela limagag, Mesipa nafaka Nezana kaja manisha limagag, Masina Indra tulu juana Jesu Christi tupisa Jesu Christi tupisa Funenaicha Amyavu ididra Hadi fiadanana Fiadanana Kweti ambunita Wani uluna Angasichani Fa panzakaleibe Nutunga uana Easy like pamudiana Easy like pamudiana Funenaicha Amyavu ididra Hadi fiadanana Fiadanana Kweti ambunita Wani uluna Angasichani Fa panzakaleibe Nutunga uana Easy like pamudiana Easy like pamudiana Ulunjecha Yara kaitauka Wani like panzakira Wani like panzakira Ulunjecha Yara kaitauka Wani like panzakira 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 Zany dia i Jesosy io zany zanak'Andriamanitra fa naneritry tena olombelona mitovy amintsika. Ie, zany mihitsy kely izy sady izy ane tonga hamonjy atsika nitondra ny fahotantsika hanafaka atsika amin'ny fatopatotra samihafa ka hanamonjy ny aitsika ka hanafony mihitsy ny ainy ny voninainy noho ny fitiavany atsika olombelona Ay, andraso fatadidiko amin'izay. Io kely hoe teraka tamin'ny 25 Desambra
Ie, fa tsy azoko. ka hitandry tsy tena hoe tamin'ny 25 desambra i Jesosy niteraka. Fa io kiny daty napetraky ny fiangonana mba ho fahatsiarovana azy fa zava-dehibe natongavany tetỳ tany tamin'ny andrik'olombelona. Efa henoko fa inona kiny raharahiako an'izany maninona zao raha mba atao hoe tsy 25 desambra fa 17 mai amin'izay mba anniversaireko. Raha ny momba an'izay indray alohany dia tamin'ny taonjato fahadimy nisy fety nalaza be mihitsy tany Eropa. Dia io fety iny nifanindry tamin'ny andriva ilay hoe solstice d'hiver iny Ie, efa henoko ihany. Fa ino ary ny raharahiako an'izany? D'hiver mangatsiaka ny andro dia boka fotsy. Eny fa amin'ny solstice d'hiver io lasa lava kokoa ny andro noho ny alina. Dia nanao fety ny olona tamin'izany hoe fety masoandro satria ohatrany hoe nandresy izany ny masoandro dia nanomboka dia tamin'ny 25 desambra iny nanaovana ny fety io. Ndry koa any tantara valamaty dia inona no idiran'ilay hoe Jesosy? Ka io fety io mifanaraka tamin'ny hevitra sasany nivozona tamin'izany no niraisin'ny papa dia nasolony amin'izao ankalazaintsika amin'izao ity ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ mantsy dia midika hoe fandresen'ny mazava. Ny dikany hoe noely manko dia masoandro vavao dia navoitra teo ny hoe tsy ilay fety miaro fanompontsampontsony no ankalazaina rehefa 25 desambra fa ny fahaterahan'i Jesosy Hay, izay vao azoko. Dia izany hoe tsy io izany daty naterahan'ilay Jesosy fa karazana fahatsiarovana fotsiny io. Azo ndry tsara sady tsy ilay hoe daty ny zava-dehibe fa ny hoe ndry ve tena manaiky fa tonga olona ho andry Jesosy teraka ao am-pony marina ve izy dia Andriamanitra monina ao amindry. Izay aloha fa apoy ndry tokoa nga ny poka no sady zamba fa rehefa amin'ilay noely moa izany fa tena tsara kokoa raha ilay voambolana hoe krismasy no ampiasaintsika kristianina io manko mazava tsara ny dikany hoe fanompoam-pivavana ho an'i Kristy ilay noely mbola misy sisan'ilay fiheverana taloha hoe Andriamanitra masoandro. Hay, fa na noely na krismasy ny olona koa aloha tsy miraharaha an'izay teraka pompoandry ihany fety io dia izay no masaka ao an-tsainy. Tena marina ky izany sady lasa dinon'ny olona hoe Jesosy no ankalazaina rehefa amin'ny vaninandro io sady ny tena loza betsaka amintsika kristianina no mivoana manaraka amin'ny fanao zao tontolo izao rehefa amin'io andro io. Ka izany kosako rehefa amin'io angeky ino mba manararoatra ny mpivarotra izao tena mifanaretsaka rehefa amin'ny fotoana io satria mandeha ny tsena. Ny mpividy moa izany dia mifanaretsaka bonbon, kilalao, haingo mamirapiratra, akanjo vaovao. Ohatran'ireny tsy krismasy ireny raha tsy ho vidy akanjo vaovao
etsy andany zamo ny sakafo be koa tsy anaiky mihitsy e dia mo tsy tenenina mafy fa ny revo koa tsy manaiky raha tsy mahita olona mamindria rehefa 25 dia 10 zay ny calendrier andria ny an'ny ankizy moa zany dia i mère Noël mientanentany ery rehefa hoe krismasy fa nahazo fanomezana ny ankizy. Wow! Dia izany daholo ny ataon'ny olona amin'izao samy manao izay mahafalofalo fony sy ny saim-patany satria fety be no fiheverany an'izany krismasy izany. Jereo anie sakafo toka volontaire si maninona de no le futu pinu
Da fety be da fety be. Raha marina monkiny ny aton'ny fety sy ny hoe mba ny famanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay atao maninona moa fa dia tena mivoana amin'izay tsy tokony izy ny atao amin'izao ka manahirana be ny ihany e. Eny e, za aloha efa manomboka mahazo tsara an'ilay izy le fandehany e hoe ny andro anaovana le fety fa an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanetry teny ho tonga ety amin'izao tontolo izao fa fotsiny hoe inona moa izany no tokony eritreretina sy atao rehefa krismasy? Ay ve ny tokony eritreretina sy atao rehefa krismasy ohatr'izao dia tsy maintsy ataondry azo antoka tsara aloha hoe tena ao am-pondrive Jesosy ekendrive izy no tompo sy mpamonjy hanafaka ny fiainandry ary Andriamanitra ao amindry e. Rehefa azondry antoka tsara fa ao anatin'ndry Jesosy dia angatao ny fanahy masina hampianatra andry ny marina rehetra indrindra ny momba ny fiainandry mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra e. Ohatra hoe rehefa krismasy ohatr'izao zao dia tsarovo ny fanetretenana seho ny Jesosy na fony ny ainy ny voninainy mba kanendrik'olombelona e. Dia isika koa mila manana fanetretena ohatr'izany, tsy mirehare, tsy mistila, tsy miavinavina na mihevitena ho zavatra e. Na manana harena na vola na voninahitra. Fa ankoatr'izay mila madio fo koa rehefa krismasy ohatr'izao. Eny tsy voatery hoe hiandry krismasy vao andeha hanadio fo. Fa aoka ny tombonandro izay mbola omeny Jesosy andry hiaina andry izany fahadivam-po izany satria izay tsy madio am-po tsy mahita an'Andriamanitra. Ary ny tena tsy azo adonona dia tsarovo ny famonjeny, ny fanafahany atsika tamin'izay mety ho fanangetsana maro samihafa mba hiavana antsika amindray e, ka handivantsika ilay fiainana mandrakizay izay efa katsahantsika mandraka hariva etỳ an-tany. Jereo aneny ny soratra masina ao amin'ny Galatiana 5:1 no milaza izy hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahana anareo, nanafahany Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azony ny ziogan'ny fanandevozana intsony. Dia mbola ampiny koa hoe ao amin'ny Petera 2:2 milaza izy hoe fa olonafaka ianareo nefa ny fahafahanareo aza hoentina nefa ny fahafahanareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra e. Ka noho izany ny famonjena sy ny fahafana izay natolotry Jesosy atsika indrindra izay ankalazaintsika amin'izao krismasy izao andeha tsy hanaovantsika izay tanany kibontsika na fanao izao tontolo izao fa etintsika hiderana azy e. Sa ahoana ozy izy indry? Samy mihitsy ekia, marina mihitsy izany. Andao ary andao hideran'ny Tompo. Amen. Andao hitsangantsika hiara hideran'ny Tompo. Manasantsika rehetra ry havana hitsangana hiaraka hideran'ny Tompo aminay. Arahantsika olona manao satroka eo aloha io
izao iara iderany tompo izao zany dia mendrika ny atao fa sao dia mamarina loatra re tsy sitraky ty fifalia be fifamonjelay jesoanao fantarova ny fiadanana omeny ho an'izy tsy manana tsy ilainy tambiny ihany koa natolony kony fiainany ho anao zay manaiky malalany mitiavana tsy manaparoa fa jeto famonjenana tsy tenana natateraka famonjena rinana vao ny fanekena milao zany ny voninahitra andraisanana olo matra andeonderana mezimoa vonona be hiterase hiterany tumpo mazarany tumpo hiterany tumpo hiterany tumpo hiterany tumpo kalazao ifana lepazany tomponao fofana tenana tsy voafetra na misy olombely sady amin'izay maty fanaikoazangany izitony erileka fatonga valide izao tanananao tenana vaovao valy vakonana binizany fayavananao amin'indraika fakanatrika ny lera andere io misy angalaza manasanao zay président ndray fitenenana fitariavana ny anjaranay isaorany anareo nanatrika isaorana ny tompo tamin'ny zavatra rehetra président dia ny mpitandrina ametraka ny tsodrano isaorana Andriamanitra nanome antsika ny tolotsaina na fahan'izao zanakitsika izao nanatanteraka izao fampisehoana an-tsehatra krismasy manafaka krismasy fanafahana inona ny tokony atao krismasy dia mantra rery ny voninahitra ny troisième dia rantsana ao anatin'ny sampana fifoazana hitanareo amin'izay raha fa ny sampana fifoazana koa tsy dia hoe sampana terikely tsy afaka mandihy tsy afaka ina fa voafeh fa mahasamy hafa azy kosa nandihy izy
fa voafetra ao anatin'ny mahakristianina ny zavatra ataony. Tsy ho hitanareo mihitsy zany ireo zazareo iny fa nandeha nisotro toka tary ananina tary, zay mafifoazana anazy. Fa tsy hoe akory rehefa fifoazana dia tsy mahazo mandiha, afaka mandiha tsara ary ny tsika sampana fifoazana ny tompon'izany dia zany, ny jiosy zany ny tena tompon'ny dia. Fa rehefa taty aoriana izy a no vain'ny gentilisa koa mirarotsoa atsika rehetrarehetra ho anao krismasy sambatra amin'ity taona ity. Soratsika Andriamanitra ny amin'ny nahatanteran'ny Herinandro Sambatra izay amin'ity an'ity raha tsy diso ny famaranana anazy dia isaorantsika Andriamanitra nandritran'izay herinandro izay nahafahantsika ny hiaraka teto dia mentsika tehaka mafy be Andriamanitra. Mentsika tehaka mafy be koa ny avy ato amin'ny safifa 3F. Vavakatsika aorian'ny vavaka dia mbola manao hira ray ry zareo dia tsy hodrano mamarana anazy. Vavakatsika misaotranao zay ry Andriamanitra ranay ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fitantananao anay, ny amin'ny fahatongavanao izay fankalazana ny tsingeritaona nahatongavanao izay ao anatin'ny adventy izay miandry ny tsingeritaona izay nahatongavanao Jesosy Kristy teraka tetỳ ambony tany. Ary ankehitriny zay mino zay fa niafatra rehetra zay azonay nandritra ny herinandro dia hitondra aina velona ary finoana fanantenana ho anay tsirairay avy na ny tsy tonga androany kanefa efa niatrika tamin'ny herinandro nandritra ny herinandro na ireo izay tonga mihamafy orina kokoa amin'ny fanantenana amin'ny fitiavana anao Kristy koa apetraka ampelantananao ny zavatra rehetra mba ho anitra ny kasitranao, mba ho fifaliana ary fiderananao amin'ny fifaliana amin'ny aranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndao verina ary le izy teo e. Le hira farany teo ndao mbola hitsangana andray mandeha indray ara zany e. Lisio amerina an'le hira farany teo tsika dia ataotsika mafinaritra be, ataotsika manaka-danitra ny fiderana androany sa ahoana? Sabotsy. Sangatsika. Sy ataon'ny to vehivavy eto aloha eto indray no raha tsika. Allez, Passou de marina no charete, si c'è chi ti valia bene, famzella e sua nau. Quali via da Natal, bene ogni settimana nazi, lei mi dà miliani tua. Na tulu di cui di pena di wana, savana che malala di fiava na simana barua. Adesso famuzina ne citena na tatera ka famuzena rina na bauni panekela. Mila zaini puni na ichara sana na ulumacha ande udera na nimesimua. Kutuna be yeah idera se yeah idera ni tuwe patara ni tuwe idera ni tuwe patara ni tuwe.
tomponao fafana tenana tsy voafetra na misy olombelo tadiaviniza maty fanaiky hoatsangany izy tompony hery rehetra Tugavante izao nananana fiainana vaovao nivady mafonana pinizany Mayavananao amin'ny indray ka afakanao tsika ny lera andere io misy ankalaza Mandehana fifaliany tomponao. Tanteran'Andriamanitra aminareo ne zao tsodrandra tonoana aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Itahy anareo ne Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehova ka amindafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehova ka anome anareo fiadanana. Amen. Petrakitsika vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetra.